antsika rehetra aminaran'i Jesosy indray amin'ity andro larobia izay ahafahantsika miaona ity. Faly ny tenako miaraka aminao androany a, faly ihany koa miaraka amin'izay manaraka an'izao fandarana izao. Dia misaotra ny tompontsika noho ny amin'ny tombontsoa izay omeny antsika, mbola afaka miaraka tahak'izao, mbola afaka mifampitantana hatrany satria ilaitsika izany mandrapahatonga ny fotoana izay tsy mampaheto atsika intsony. Dia ositsika tamin'ny herinao hoe mandrapialanao eto tany dia tanora foana ianao, tanora mila tantanana, tanora mila paherezina, tanora mila taizana, tanora mila karakaraina ny mombanao mba hatonga atsika ho tonga amin'ilay ohatra tian'ny tompo hatongavantsika. Dia faly miaraka aminao androany, fitananao anao. Tatsika maki teny androany hitondrantsika indray an'ity hafatra ity. Raha nitondra baiboly ianao na telefona dia azonao sokafan'izany ao ambokiny Matthieu 5 dia vaketsika andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Matthieu 5 dia vaketsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Toy izao navaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy no nahita vahoaka dia niakatra teo an-tampon-tendrombohitra. Ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany dia nilobava ka nampianatra azy hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mangetaheta fahamarinana fa izy no vokisana. Sambatra miantra fa izy no hiantrana. Sambatra ny madio am-po fa izy ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehana no ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha tsy ny olona enjehiny asian'izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo no ny amiko. Mifalisy sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay taloha anareo. Amen. Io teny io no etsika nakinana an'izao afatra izao raha sitrapon'ny tompo dia ity fotoana larobia ity dia efa nisy fotoana antsika nanao nanome azo lazaina hoe fanandramana tany ampovoambony tany fa raha sitrapon'ny tompo dia rehefa larobia ohatr'izao tsika dia somary manao étude biblique, étude de texte dia manomboka Matthieu tsika zany androany dia arak'izay fitaritan'ny tompo eo ihany zany le izy le izy tsy misesy zany hoe amin'ny heriny dia maki 13 indray tsika mety ho zay ihany koa fa arak'izay fitarian'ny tompo eo no anaovantsika anazy. Dia ity afatra ity Matthieu 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 dia ny lohatenin'izy ity dia hoe ny tsy ambaratelo ny fahasambarana. Ny tsy ambaratelo ny fahasambarana. Secret du bonheur. Dia ity ambaran'i Jesosy ity. Izany hoe raha te ho sambatra ianao dia tsy hoe ataovy eo an-dofandriny ity Matthieu 5 ity atao vao miditra ao ianao dia hitanao le izy fa mila hiainana io. Amen. Amen. Io no tsy ambaratelon'ny fahasambarana. Ary raha namaky raha nyainy tsara ianao tao anatin'ilay izy dia le famaritana n'ilay fahasambarana sy ilay zavatra mahasambatra dia tsy misy na ny kely ary ao anatin'ny
definition'olombelona tsisy na ny ray ara mba hoe eritreretintsika zany amin'ny maha-olombelona tsotra fotsiny hoe mba tokony asambatra. Tokony hoe sambatra amin'ny be vola ny soratra eo, sambatra amin'ny manambady sady bogosy no endry, sambatra ny olona izay mananjanaka tafita tsara nefa tsy manatabava. Tokony zany le izy Mateo toko voa 5:5 sambatra ny ohatrazay sy ohatrazay. Sambatra ny olona zay tsy simba ny fatanorany, sambatra ny olona zay miditra ao anatin'ny manana tokantrano milamina tsara, sambatra ny olona zay nomeny ray aman-dreny lova. Tokony zany ny definition ana fahasambarana, ary tokony ho izany ny definition ana secret amin'ny fahasambarana, fananan-javatra. Raha ohatra ka fa maritana amin'ny maha-olombelona be fotsiny zany, fa rehefa mandinika ianao hoe Jesosy tovolahy 30 taona, indray mantsy tsy ao anatsika zay, tsy ao anaty saitsika zay hoe tovolahy izy iny. Mbola maitso volo tsara mihitsy izy, mbola tanora noho izay izy tamin'izany fotoana zany. Fa tovolahy kely 30 taona no manana fahatakarana sy manana fomba fisainana hafa be tahaka izany. Tena lazaiko anao fa nalahantitra fotsy volo ary tsy hamoaka fomba fiteny ohatran'izany. Sambatra ny inona koa ty rediredy lay kely ty, zany ve lay kely asambatra? Nareo dia ohatran'ny tena miseho milay alohan'ny fotoana, mba rehefa bebe volo fotsy ohatran'nay izao zao tokony mba hamoaka filozofia ohatran'izany ny faneniny. Fa tsy hainao mbola boay kely ity 30 taona monja dia efa mahita zavatra tantaraina ohatran'izany. Fa ozy ako hoe lay definition, lay famaritam-pahasambarana zay omeny Jesosy dia tsisy idirany amin'ny zavatra ananana sy ny zavatra tsy ananana. Teboka voalohany tsy mahasambatra izay ananana sy izay tsy ananana. Tsy hany ny lakile amin'ny fahasambarana. Afaka manana ianao dia afaka tsy manana ianao, fa na manana ianao na tsy manana, tsy hany ny lakile amin'ny fahasambarana. Mazava ho azy fa ozy ilay olona anankiray zay hoe rehefa samy mitomany ihany, tsy aleo mitomany anaty Mercedes. Toy izay mitomany ao moro fanaripako, tsy diso izay, fa tsy fahasambarana zany. Satria ny fahasambarana tsy zavatra hita maso. Ny fahasambarana tsy zavatra azo tsapaitanana, fa filaminana ao anaty. Inona tsara? Filaminana ao anaty. Filaminana ao anaty. Zany hoe afaka hananan'ny olona ny zavatra rehetrarehetra. Afaka ny aomby ny olona amin'ny zavatra rehetra ataony. Raha mpianatra izy dia mahay be izy any am-pianarana, notiny ambony be, tiany mpampianatra azy izy, karakarain'ny ray aman-dreny sy sisa rehetra, fa tsy hitondra fahasambarana zany. Zavatra kely fotsiny no entiny zany, fahafapo no entiny zany. Ary misy ary reny amin'ny voalohany ihany, tsy hoe misy moa zany fa ny olombelona tena zay mihitsy le izy. Ao anatin'ny olombelona misy natao hoe dopamine. Dia io dopamine io le fahafapo io, rehefa fahafapo ianao dia ohatran'ny lamina kely zany ianao. Fa io dopamine io mandritra ny fotoana fohy monja izy io ny anananao. Saka mahavita zavatra zany ianao dia mifony dopamine ao anatinao, mamaky boky ohatra ianao dia vitanao le boky lava be dia faly be ianao. Vitako le izy. Ho an'ny ankizy nanao formation zao, navita formation, ny beda be nitsana dia izay nijory tsara, dia izay navita hatrafarany. Tazona le certificat iny sambatra tsara. Zay le dopamine, fa tsy mateza izay. Mahazo fiara ianao dia mihetsika izay dopamine ao anatinao izay dia faly ianao, fa tsy mateza izay. Satria tsy izay ny fahasambarana. Ny fahasambarana tsy hoe tafita amin'ny asa dia mahazo vola dia nahazonao miposta tianao dia sisa rehetra. Tsy mahasambatra zany rehetra izany. Satria maninona? Hita maso reny ary azo tsapaitanany reny. Ary isika olombelona rehefa mahazo zavatra ray dia mandritry ny vanim-potoana anankiray fohy ihany no tena manaitra antsika. Mandritra ny vanim-potoana voafetra ihany iny, hatreo no mitondra fifaliana ao antsika iny. Dia avy eo verina normal indray fiainantsika dia mitady zavatra hafa indray isika
amerina n'le fifaliana. Tanao ohatra ny drogy ho an'le olona le izy na foany na mitsindrona izy de sambatsambatra izy mandritry ny adiny ray adiny roa de aveo izy te amerina n'iny fahasambarana iny indray de tsy maintsy miverina mihinana an'le zavatra izy na mifoka na mitsindrona ihany koa. De tahakan'izay daholo ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao. De ozy izy Jaona nilaza ao amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahina ambin'ny folo hoe ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao izy de tsisy afa-tsy filan'ny nofo, filan'ny maso ary rehaka momba zao fiainana zao. Ary zany rehetrarehetra zany de tsisy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Ary mandalo zao tontolo zao sa filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra mahatra mandrakizay. Zany hoe mandalo ireo zavatra ireo. Mandalo ny fahafaponao, mandalo ny fifalianao, ary ny fifaliana mandalo dia tsy fahasambarana. Ina tsara? Tsy fahasambarana ireny. Fa eto Jesosy manome amin'izay ny famaritana, ny lakle an'ilay atao hoe fahasambarana. Dia hoy isika hoe le fahasambarana izay omeny Jesosy eto, lay famaritana, lay lakle-pahasambarana izay omeny Tompo eto, dia tsy misy idirany mihitsy amin'ilay zavatra mahazatra antsika, sy ilay katsahantsika fatratra, sy ilay tadiavin'ny olona, sy ilay anaovan'ny olona publicité, sy ilay andehanan'ny olona mivavaka, sy andehanan'ny olona any an-dadarabe sy ny sisa rehetrarehetra, dia tsisy idirany amin'izany. Fa zao ny anazy ny tsy ambaratelo ny fahasambarana, raha te ho sambatra ianao dia mila malahelo am-panahy. Raha te ho sambatra ianao dia mila ory. Raha te ho sambatra ianao dia mila malemy fanahy. Ndikan'io malemy fanahy io mpamindra fo. Zay ndikan'izy io. Azalova diso zany fijeriko zany. Malemy fanahy ty kay manetry tena ny dikany fa atao amin'ilay miantra no mpamindra fo. Rasoary. Sambatra ny malemy fanahy, sambatra ny manetry tena zany, fa izy ny andovan'ny tany. Sambatra ny nona, zany hoe ny tsy ambaratelo ny fahasambarana zany, dia nona sy mangetaheta ny fahamarinana. Ny tsy ambaratelo ny fahasambarana dia olona mamindra fo. Ny tsy ambaratelo ny fahasambarana dia ny fahadiovam-po. Ny tsy ambaratelo ny fahasambarana dia ny fampihavanana. Ny tsy ambaratelo ny fahasambarana dia enjehina noho ny fahamarinana ianao. Ary ny tsy ambaratelo ny fahasambarana dia aratsian'ny olona sy enjehiny dia asiany teny ratsy rehetra hitenenina ny langa noho ny amin'ny ianao. Zay no tsy ambaratelo ny fahasambarana. Raha te hitady ianao zany hoe inona no tsy mahasambatra anao, dia ireo ny lista tekaroy ao hoe izy amin'ireo no tsy hainanao. Ireo ny lista tekaroy ao. Tonga dia manesy fotsiny ianao hoe malahelo am-panahy ve aho. Fantatrao ny dikazany atao hoe malahelo am-panahy. Zany malahelo am-panahy zany pauvre en esprit, mahantra ny fanahy. Reto teboka anaky le malahelo am-panahy sy ny nona sy mangetaheta fahamarinana dia mifandray izy ireo. Reo roa reo, reo ny point de départ. Raha mbola tsy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny olona dia reo roa reo aloha ny départiny. Ny mahatonga ny olona tsy sambatra ao anatin'ny fiainany, na inona omena azy, dia na inona ihany koa na inona ananany. Ary io tsy miankina Andriamanitra ny eritreretin'ny olona hoe sentiment le izy hoe rehefa tia ny vadiko dia sambatra, fa paherezan-tsainy zany. Rehefa endra zanako dia sambatra, tsy voatery mila vola be, tsy voatery fahendrena tsara zany, fa tsy ambaratelo ny fahasambarana zany. Tsy mahasambatra zany. Mahita zavatra hafa tedavina foana io atidohanao io, mahita zavatra tsy mampilamina azy foana io sainao io, satria izay le saina olombelona. Fa eto amin'izay Jesosy miresaka hoe ny fahasambarana dia ny fahatsapana, ny fahenona any anaty fa malahelo ny fanahy. Pauvre en esprit izy. Dia rehefa pauvre en esprit izy dia azy ny fanjakan'ny lanitra.
zao tontolo zao tsy manana an'izany fahatsapana zany. Zao tontolo zao matoy izy tsy mitady, matoy izy tsy mikaroka, matoy izy tsy misy fitediavana nankely ary nalantany, tsy manana fahatsapana zany hoe izy nge ka olo mahantre. Dia izay mahatonga azy tsy sambatra. Azonao? Raha mahatsiaro izany fa olo mahantra dia sambatra izy. Fa noho ilay izy tsy mahatsiaro fa olo mahantra dia tsy sambatra izy. Satria ilay fahasambarana Andriamanitra mametraka ao anaty. Ao anatsara? Andriamanitra mametraka ny fahasambarana ao anaty. Dia rehefa tsy mahatsapa ilay olona hoe malahelo am-panahy, mahantra ara-panahy, dia tsy misy filaminana ao anatiny ao. Ka izy ary tsy manana besoin ninina, azonao ilay izy. Izy tsy manana besoin ninina fa ny besoin dia mbola ilay isan'andro ihany. Le zavatra tsy ananany ihany, le zavatra tsy metimety ao amin'ny fiainany ihany, dia iny foana ny fampitediavany isaky mihetsika. Toy izy Andriamanitra hoe mandrapatonga vanim-potoana ianao malahelo am-panahy, dia tsisy ninona azoko atao anao. Fa rehefa mivanim-potoana amin'izay ianao malahelo am-panahy, dia omeko anao ilay mahasambatra. Ina ilay mahasambatra? Ny fanjakana lanitra. Azonao ilay izy? Tsy zavatra hafa ilay mahasambatra, fa fanjakana lanitra tafiditra ao anaty ilay mahasambatra. Ary ny lakile atonga ny fanjakana lanitra ho tafiditra ao anaty dia ny fahatsapana fa malahelo am-panahy aho. Dia tonga Andriamanitra manome azy an'izany zavatra izany. Azonao fandehany. Fa io ihany koa tsy ho an'izao tontolo izao irery ihany, fa ho aso ho anao ihany koa. Rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana, ozy pastera teo manomboka tonga fahazarantsika, manomboka mandeha fombafombotsika, na ny asa fanompotsika ary lasa mandeha amin'ny fahazarana, lasa tsy misy aina intsony, lasa tsy misy zavatra intsony. Nisy fotoana ako mivavaka dia nandohalika dia niresaka tamin'ny tompo hoe tompo ataovy tsapako foana, mamindrafo amiko ianao. Inona ny olona, iza ny olona mila famindrapo? Le olona izay mahatsapa fa mahantra ny fanahy. Ianao hoe amin'izao fotoana izao mbola mahatsapa hoe mbola mahantra ny fanahinao? Sa araka ilay teny pastera teo efa voky. Efa zambatra zao ka zava misy Jesosy velona ao anatiko. Tsika zany misy ekilibra anankiroa foana ao anatintsika. Ny anankiray sady matanjaka be, fa ny anankiray ihany koa malemy be, mbola mila taritina foana. Azonao ve recomparaison roa reo? Matanjaka be tsika satria velona ao anatintsika lay mahery, fa malemy tanteraka tsy mahavita ninina koa tsika satria mila miankin-doha amin'ny foana. Izy roa reo zany miara-mandeha. Ohatran'le resako aminao hoe Jesosy velona feno kompleny ao anatinao. Fa ianao tsy afaka mandeha irery zany, fa mila olona ihany koa ifampitatana aminao. Fa tsy mahavita ninina ianao. Raha ty tanany ty bokon'ozatra be fa ny ambony vatana tsy mahavita ninina, atao inona ary le bokon'ozatra? Mahavita inona ary izy? Raha ty atidoha ty miketrika be fa tsy mahavita ninina ny vatana ambiny, dia eo mijerijery be eo fotsiny dia mikritika ny olona eo fotsiny, nareo vendra raha zany nanety ty tanako ty ohatr'izao no nanaovako an'io. Tsy mahavita ninina. Dia takizay ihany koa isika ao amin'ny Kristy, sady mahery isika no mila mitazona ny tenantsika ary mila mibanjina ny tenantsika foana hoe mbola faible foana, mbola mila anao foana. Dia izay ity sary ity sambatra malahelo am-panahy. Ny fahasambarana dia amin'ny fotoana fahatsapana fa izao dia mahantra foana. Za dia mila azy foana. Za dia mila famokisana avy amin'ny foana. Zay ny teneniko mitovy lay 7, sambatra malahelo am-panahy sy sambatra nona sy mangetaheta fahamarinana. Tsy tokony ho indre mandeha izany no iainantsika. Ka mivanim-potoana iainotsika filazantsara ihany. Aneketsika ny asa-pamonjeny Jesosy, inotsika an'izany. Saotra Jesosy fa voky aho. Vita, tsia. Mihinana ianao dia verina nona indray, mbola nona anao a Jesosy. Tsy nona zavatra hafa fa nona anao a. Jesosy eo, mamaky an'ity soratra mason'ity a. Na impiry namakiko an'ity. Dia tokony ho nona sy mangetahita fahamarinana mandrakariva. Amin'ny fotoana tsy nona intsony dia tapitra hatreo ihany koa fahasambarako. Azonao ilay izy?
na mahavita mivavaka tahaka ny ahoana isika na tahaka ny ahoana, na tahaka ny ahoana ny lasatsika na tahaka ny ahoana, raha vao tsy nona sy mangetahita fahamarinana intsony isika, raha vao tsy malahelo am-panahy intsony isika, dia tapina miaraka amin'izay ihany koa fahasambaratsika. Dia mahatsiaro isika ny anaty any, maimaina ozy izy filazantsika azy, tsy tafiditra ozy filazantsika azy, tsy ao tsara ozy filazantsika azy, tsy mirehitra ozy filazantsika azy. Inona ny anton'ireo rehetrarehetra ireo? Tsy malahelo am-panahy intsony, tsy nona sy mangetaheta fahamarinana intsony tsy malahelo am-panahy intsony fefa tonga manan-karena. Inona le manan-karena? Mahay verset be dia be, mahay tenin'Andriamanitra be dia be, fa naheno be dia be. Le mission ohatran'izao zany, hita efa ohatran'izao, ty le efa ohatran'izao. Zay le atao hoe manan-karena. Mahatsiaro ny boky ny Apokalipsy 3 izy milaza mikasika ny fiangonan'ny Laodikea hoe ianao hoe manan-karena sady niary fananana be, nefa ianao lay ory, ianao le tsy manana ninninona. Dia ohatran'izay ihany koa sambatra anona sy mangetahita fahamarinana, raha voavoky ianao tsy azo kisana intsony. Tapiny vokatra eny tenda kely, efa mandà sakafo, manao ohatra ny Israely ny natavy Jesorona dia namely daka. Dia izy ny dakany, Jehova ny dakany, tsy tahotra tsy henatra. Izay ozy izy, efa leo be zay. Dia toizantsika le teny sambatra ny ory, fa izy mampifaliana. Dika ny ory indray dia malahelo. Somary mifandona kely zany le teny malagasy, satria le malahelo ny azy ataony mantra, dia le ory indray nataony ory indray fa tsy malahelo. Fa zay moa ny azotsika azy malahelo. Malahelo zany hoe tsy faly any anaty. Sambatra zany ny olona tsy faly. Mahagaga ho ale izy, olona tsy faly ianao, dia rehefa tsy faly zany ianao latsaka ranomasonao, dia hoy Jesosy aminao, sambatra ianao, ranomasoko ary latsaka. Eny sambatra ianao, milofilofika endrika ianao mandehandeha. Hoy Jesosy mahita anao sambatra. Anjely sambatra izy, sambatra izy. Tserety izy milofilofika ery, tsapan'le zavatra, sambatra izy. Zany ny fomba fijerin'Andriamanitra, sambatra ny ory fa izy mampifaliana. Zany hoe sambatra ny ory la malahelo. Zay le teneniko anao, misy zavatra mandeha ohatra ny fiainana daladala rety zavatra ity. Ianao zany sady faly satria velona ao anatinao. Jesosy mbola lazainy koa ianao mila ory ianao, ka faly ianao fa mila ory. Ka inona zany, ahoana zany, aiza no iainako? Ho faly asa ho ory? Mila misafidy, nazary sahirana hoe ahoana zany. Faly satria velona atao anatiko Jesosy, fa ory ny any anatiko any. Tsy avelako afapony any anatiko any. Tsy avelako ifalifaly fotsiny hoe voavonjy ireo zavatra zay ambarany Jesosy ireo, zavatra manome sary ny nomeny Paoly ireo any boky Filipiana hoe razary ozy izy. Tsy ataoko efa nahazo nefa manino? Efa nahazo izy. Tsy ataoko tony tanteraka nefa manino? Efa tanteraka izy. Fa inona ny ataoko? Miesaka manadino ny lasa dia miatrika no avy. Nisy taontsika fampizara hoe misy età ao anatintsika ao, misy età anankiroa ao anatintsika ao, etàna zanak'Andriamanitra dia etàna olombelona. Misy fotoana ilainao le età mahazanak'Andriamanitra rehefa reradreraka ianao, dia tsy rehefa reradreraka ianao dia io no raisinao hoe sambatra malahelo. Tsy hiverina tsony ianao raha sady efa reraka mbola hoe sambatra malahelo am-panandry sy ny sambatra ny ory. Fa rehefa le miedinedina ianao, amin'iny mila verinao anaty sainao, sambatra malahelo am-panandry. Rehefa le mieritreritra ianao hoe za kosa nahavita tato ato, za kosa tena arianina tena ohatrany tsy dia hita tsony. Tsika nefa ohatrany tena mba afaka foana. Misaotra tompo, misaotra tompo. Fa le misaotra tompo efa henon'ny tompo hoe misy faneniny hafa. Dia mila verina ianao tamin'ny Matteo 5, malahelo am-panahy, ory, inona koa, malemy fanahy, nona, mamindra fo, madio am-po, pahampiavana, reny tsy ambaratelo. Le tahtsika ao anatsika ao zany tena rehefa reraka ianao dia akaran'ny tompo, fa rehefa miedinedina ianao dia ampidininy ihany koa.
dia ilay fomba fampidinana azy ianao ihany manapa-kevitra amin'ilay izy mandefa sinialina fotsiny any anatinao hoe manahoana ny etahanao amin'izao fotoana izao, manahoana fatsapahanao ny tenanao amin'izao fotoana izao. Olona voky ianao, ny alalanao an'ilay izy efa mbola mihinana ihany, araka lazaiko tsika présent foana, tsika manompo an'Andriamanitra, mety mbola mamaky baiboly ianao, manao étude biblika, miaintorteny, manovo, sy sisa rehetrarehetra. Fa tafiditra sa tsy tafiditra tsony ilay izy? Raha mbola tafiditra ilay izy, zotra ny tompony amin'izany zavatra izany. Mila mibanjona zany ianao an'ilay Jesosy velona ao anatinao, sy le mahery be ao anatinao, misaotra Jesosy fa mahery, velona sy mahery ilay Andriamanitra velona ao anatiko. Fa rehefa mahatsiaro ianao efa tsy dia afaka loatra intsony, efa tsy dia mirehitra tsara intsony, manao fanompona fa fahazarana, mivavaka fa fombafomba, dia mila miverina eto, mila malahelo am-panahy mba hahatonga an'i Jesosy hitsidika anao. Feno olona nanodidina an'i Jesosy, feno olona nanodidina an'i Jesosy. Fa Zakaio sy irery ihany ny tenenany midina faingana. Fa mila mitoetra ao an-tranonao androany. Feno olona fa tsisy nahitany tao anatin'ireo olona mpanaraka azy ireo. Malahelo am-panahy na ny ray ary. Tsy nahita ory izy na ny ray ary. Tsy nahita olona nona sy mangetaeta ny fahamarinana izy na ny ray ary. Fa le rahalany antokazo tery, le nanetry tena, hafahafa be le essence raha fanetretena tokony hoe nandohalika tao amin'ny tany tao izy. Fa ny azo fanetretena ny anikazo izy. Dia teny ambony hazo teny izy hitan'i Jesosy. Hitan'ilay fanetretena. Hitan'ilay nona sy mangetahita fahamarinana. Hitan'ilay malahelo am-panahy. Teo izay midina fa hiditra ao aminao. Sasy ianao mila mijery an'izay zavatra izay. Dia tonga ny fahasambarana tao amin'ny Zakaio sy azonao ilay izy. Dia jereo mahafinaritra be ilay tantara hoe rehefa tonga ny fahasambarana dia tsy nampaninina azy intsony. Taloha izy nitady an'ilay fahasambarana tamin'ilay vola. Manotra foana isaka mihetsika, masera mantsy ny asan'ny Zakaio sy mpanao masazy. Dia very fa any ny fahasambarana manao masazy izay tonga rehetra, tsisy mialamainy zany fa na folaka ianao na tsy folaka, ao aloha mitsotsotra eto ambony fandriana consultation ozy zaka, dia lasa izy miaraka amin'ny angady sy ny arona. Na folaka ianao na tsy folaka, tsy maintsy. Fa rehefa tonga ilay fahasambarana dia tsy olana intsony na votsitra ny fananana. Azonao ilay olona sambatra. Ny olona rehefa tsy sambatra dia mitady foana. Zay ny alalanao ny olona tsy sambatra. Ary raha ianao ilay mitady foana dia mbola tsy sambatra ianao. Tsy sambatra ianao ny dikan'izay. Fa ny vanim-potoana ianao, vonona ny any anatinao any amin'izay mafoy, dia izay ianao no manomboka sambatra amin'izay. Izay ny tsapanao amin'izay, efa miasambatra, efa mifeno efa miampy ny atao anatiko ato, efa misy asan'Andriamanitra atao anatiko, afoiko amin'izay. Dia nafoy ny Zakaio satria sambatra izy, satria natsiaro fahasambarana nety ilay zanak'Andriamanitra izy. Dia toizantsika ilay izy satria mbola misy tohiny. Zay ary etapo voalohany zany, sambatra amin'ny malahelo, sambatra ny olona, sambatra ny mahantra, sambatra amin'ny malahelo, dia sambatra ny manetry tena, dia sambatra ny nona. Le manaraka indray sambatra ny madio am-po. Io ihany koa zany lakile pahasambarana anankiray. Manaona ny fotsika ity sy ilay sambatra miantra. Sambatra ny miantra ity ozy tsika, ahoana moa? Sambatra mamindra fo. Zay zany. Reo roa reo ampiarahantsika. Ny etapo voalohany zany andin'ny faharokatra amin'ny fahenina. Ny etapo faharoa le miantra katreo amin'ny sy ny madio am-po. Le miantra ozy tsika mamindra fo, dia ny madio am-po madio am-po. Ny tsiambaratelo ny fahasambarana faharoa izay omeny Jesosy dia ny fahadiovam-po sy ny famindram-po. Raha tiantsika ny anana fahasambarana, ozy hoe ilay fahasambarana dia zavatra omen'Andriamanitra, zavatra apetrak'Andriamanitra ao anaty. Efa zanak'Andriamanitra tsika,
efa niainantsika ny zavatra rehetra fa niodiovan'i Kristy isika fa indraindray isika mbola misy fesapesatra ny anaty any. Sa tsy mara zay? Sanareo madio foana. Fa misy fotoana misy mafesapesatra ny anaty any. Misy fotoana misy zavatra tsy tena alaise tsara ny anaty. Misy fotoana misy zavatra tsy tena mipetraka tsara ny anaty. Eo anatrehany zavatra mitranga. Eo anatrehany olona ifaneraserana. Eo anatrehany zavatra miseho rehetrarehetra. Dia hozy izy Andriamanitra hoe ny tsiamba rahatelo raha tianao ny verina ho sambatra. Satria mandeha zany ilay izy feno tsara ianao, feno fahasambarana. Fa rehefa tonga ilay zavatra ilana, rehefa misy vanim-potoana amin'izay, ilana Andriamanitra nao amindra fo. Rehefa misy vanim-potoana amin'izay, misy zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao eo, dia votsitra kely le fahasambarana. Milatsaka kely le dozina fahasambarana. Dia eo amin'izay Andriamanitra no miresaka mba hampatonga ny fahasambaranao hitohy. Izy mampianatra ny Israely. Any amin'ny bokin'ny Isaia angamba na Jeremia raha tsy diso. Toy izay ny ianao ny aino ahy ihany. Dia ho tonga tahaka ny ony ny fahamarinanao, tahaka ny onjan-dranomasina. Tahaka ny ony ny fiadananao, ary tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao. Zany hoe raha miaino ahy ianao, dia ho tonga tahaka ny ony ny fahamarinana, ny fiadananao, ary tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao. Ndika le onjan-dranomasina constant, eo foana izy. Zany misy constance ao anatin'ilay izy. Firy tapitrisa taona, 4 arivo taona, eo foana io onjan-dranomasina io. Tsy miova mihitsy io fa miakatra eo foana io. Dia ohatran'izay ihany koa le fahamarinana vozina foana. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra zany mampianatra antsika amin'izay hoe raha tianao hanana an'ilay fahasambarana, raha tianao iorina amin'ny fahasambarana ny fonao zanak'Andriamanitra, ary izay tsika zanak'Andriamanitra, mila mamindra fo isika, ary mila madioam-po isika. David afaka niaina tsy fahadiovam-po. David afaka niaina tsy fahamarinana. Efa lasan'izao ny vadin'ny olona, fa matory tsara izy amin'ny alina. Vonoany zao ny tompom-bady ny rahany tany anady tany, tsisy olana taminy mihitsiny. Hozy Andriamanitra hoe tena le rangaty iny andrasana dia eto tsika menakafo fa zao aloha resahany natanao endany ianao mankany amin'ny Davida fa tsy mety io fiainana io. Fa zasenao zanak'Andriamanitra. Davida tsy nanana ny fanan'Andriamanitra tao anatiny. Fa Davida manana ny fanan'Andriamanitra, hozy ako manome ohatra tahaka ny akanjo hitafiana. Zay nahatonga ny Davida natahotra be dia niteny aza esorina amiko le akanjo. Ny antsika raha esorina amintsika fanan'Andriamanitra tonga dia vitany amintsika. Fa ny anazy azo esorina, afaka esorina aminy le izy. Tafiny fotsiny le izy. Dia lamina ihany izy na dia manao ratsy ary. Zao tontolo izao milamina na dia manao ratsy ary. Sa tsy hitanao zany? Milamina foana izy. Mangalatra izy. Fa tsisy olana mihitsy tamin'ilay grevy reny zao. Misy olona tsy apozinao miaraka amin'ny sary eo, feno mizesta mihitsy izy. Ny elo ozy mba nahafeno sary eo ihany. Tamin'izay raha meno ro viva ny azo fenono. Zao anao tena maka milamina tsara, tsisy bedy. Samy manao ny olona rehetrarehetra. Fa zanak'Andriamanitra tsy milamina ny ao anatiny. Na tsy misotra ao anaty baiboly ara hoe aza manao matoy ny olona mbola miteny hoe fa iza amin'ny baiboly misy hoe zao tsy zanak'Andriamanitra izy. Fa ny zanak'Andriamanitra na tsy misoratra ao ary dia eny tsy alaiza fanahy. Tsy mety amin'izany. Toy izy Jesosy mampianatra sambatra ny madioam-po ary sambatra ny mamindra fo. Fitsapana voalohany zany rehefa miaraka amin'ny Kristy, izozentsika ny fahasambarantsika. Raha tsy sambatra ianao dia ataonao testa voalohany, manahoana ny anoanako, manahoana ny etaetako, ory ara-panavy malahelo am-panavy zay ny fitsapana voalohany. Rehefa afaka amin'iny examen anankiray iny ianao, alevanao indray ny testa faharoa. Sao dia tsy mamindra fo ary sao dia le faharoa tsy madio am-po sao dia misy zavatra tsy milamina ny anatiko any. Dia reglenao reo. Amena.
reglena ireo, reglena tsisy moyen hafa, tsisy moyen facile mihitsy ny hoe wakati ianao de ametrao tanana pastera fa tsy milamina mifoko roako ianao ndana miavana amin'olona. Tsy petra tanana mihitsy no mampilamina an'io zavatra io. Fa rehefa mila miantra ianao de miantra. Ary rehefa mila fanadiovam-po par rapport amin'ny olona ianao de ozy Jesosy apetrao fanatrao aloha de ndana miavana amin'ny raha lanao de vitsy zay vo okay. Raisiko soma tsara ary miverina ho azy tsy mila entina mbavaka io fahasambarana io de takizay ihany koa tsy azo entina mbavaka io. Raha vavy aho mba eto ambavaka fa tena hengo hoe tatovotsitra le fahasambarana tsy miverina io. Na raha vavy 7 ary nitondra mbavaka anao io. Hoe 7 isa-masina de ao nareo 7 vavy. Eto ambavaka za tsy mety eo. Fa ianao no mila manapa-kevitra, mamotsitra. Ianao no mila manapa-kevitra, manatsahatra. Ianao no mila manapa-kevitra, mikaroka. Zay ireo hetsika ireo mikaroka, mitady. Ianao mihitsy manao izy mitady. Mitady ianao aiza le zavatra, ahoana ny ataterahana zany zavatra. Zay ny dingana faharoa. Dingana fahatelo. Sambatra amin'ny madio am-po, zay aloha teo. Sambatra amin'ny mpampiavana andiny fahavalontsika. Fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Reto telo reto. Rehefa mampianatra ny ankizy de tsy mahazo mitanisa zavatra mihoatra ny telo izy. De za ihany koa tsy mahazo mitanisa zavatra mihoatra ny telo. Section voalohany zany andiny fahatelo ka hatramin'ny faha-enina. Section faharoa andiny fahafito sy ny fahavalo. Ary section fahatelo andiny fahavalo ka hatramin'ny faha-12. Tsambaratelo fahasambarana fahatelo. Sambatra amin'ny mpampiavana. Fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana. Fa aza ny fanjakany lanitra. Sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjehany asiany teny ratsy rehetra itenena ny lainga noho ny amiko. Mifalisy miravoravo fa lehibe. Ny valim-potianareo any an-danitra fa toy izany ihany na ny enjehany ny mpaminany izay talohanareo. Andiny fasivitsika zany sambatra ny mpampiavana. Ina dikan'io sambatra amin'ny mpampiavana io miady ve fianakavianareo? De mitsofoka ianao ny ampovoany ao kare tonton. Alamino le izy. Asa manao ohatr' zany nareo. Tsika nge raikibo, tsika nge ohatran'izao. Tsika nge fianakaviana ray ny anaratsika ary mitovy daholy. Zay ve ndika le sambatra amin'ny mpampiavana. Tsy izay ny atao hoe sambatra ny mpampiavana. Ny atao hoe mpampiavana dia olona mpitory filazantsara. Na tsara ny atao hoe mpampiavana? Mpitory filazantsara. Ny atao hoe mpampiavana lay vavy olombelona Kristy satria manino tsika ny olombelona fahavalon'Andriamanitra. Azonao? Fahavalon'Andriamanitra ny olombelona. Ka raha ianao no mitory ny filazantsara dia ianao zany mampiavana an'ilay olombelona amin'Andriamanitra. Zay le fitoriana ny filazantsara. Ozy izy lahira anankiray zay ampiavana ny olona amin'ny samy olona sy amin'Andriamanitra fitiavana. Sady mampiavana tsika reo zao lasa mpiavana. Tsika zay sady tsy taovany tsy volovolo tsy fantatra hoe avaiza tsisy manana anarana mitovina ny ray ary. Nefa dia lasa mpiavana tsotro zao. Olona tsy fakafantatra raha manisa 10 taona fotsiny ny akamarony. Nefa dia lasa mpiavana tsotro zao, lasa mifampiditra trano, lasa mifampivavaka, lasa fanampy, lasa fanao soa. Lasa fanangana, lasa fampahery. Zay ny atao hoe mpampiavana. Nisy mpampiavana nilatsaka teo ampovoany tao anatin'izay. Jesosy ilay mpampiavana voalohany. Amen. Dia izay manaraka amin'ny tiany ihany koa dia tsy maintsy mpampiavana tahaka azy tao anatin'ny fampihavanana no nahazony Jesosy ny fahasambarana. Averiko, tao anatin'ny fampihavanana nahazony Jesosy fahasambarana. Sambatra ny fanany, sambatra ny ao anatiny, satria nanino nanolotra amin'ny tenany izy ho mpampiavana antsika. Ary ilay zavatra hoe vitan'ny olona ny manao dépense, ny mandany zay tokony ho laniana rehetrarehetra mba hazony fahasambarana any amin'izay eritreretany fa mahasambatra azy. Raha ohatra zany zao hoe mahita olona izy zany eto Madagasikara moa zay ny fiainany. Misy niveau de vie zany dia faritana amina fananana niveau de vie hoe rehefa ianao no
mifanenjika amin'ny bus isamaraina manao commando foana isaka mihetsika dia mba hasambatsambatra anao kokoa dia mba mila miakatra kely ny voanao zany mba mahazo moto ianao. Dia rehefa avy eo indray mba miakatrakatra indray ny voanao rehefa mana moto ianao dia mahazo tomobile ianao. Dia mba azon'ny olona n'ireo fiakarana niveau de vie ireo dia manao karazana hetsika be dia be ny olona. Miasa mafimafy kokoa izy ohatra. Mety mitady lalam-bola kokoa izy, mety manodina vola izy, mety manao hetsika be dia be izy. Inona ny antony? Mba hasambatra azy. Mba hasambatra azy. Zay le fomba fitenin'ny olona sambatra kinareo fa zaoko, sambatra nareo fa ohatran'izao, sambatra nareo fa ohatran'izao. Dia mba te ho sambatra izy dia lasa izy manao hetsika. Raha efa manana fiara izy ohatra na mbola tsy manana fiara izy fa mbola tsy manana trano ihany koa izy dia mba te hanana trano izy dia lasa izy manao hetsika, lasa izy manao sakrifisy, lasa izy manao izay tokony ho atao rehetrarehetra. Mba ho inona? Mba tonga azy ho sambatra. Fa eo amin'izay isika fa ny gratuit tsy mahasambatra. Tsy mipetraka fotsiny ao an-trano ianao dia sambatra. Izay ny teneniko hoe tsy angatahana amin'Andriamanitra tao sambatra. Tsy izay ilay izy. Fa eto misy hetsika sain'Andriamanitra atao, eto misy hetsika tenen'i Jesosy atao. Mila mampiavana. Mila mampiavana ianao, mila manao hetsika ianao. Ary ilay hetsika tsy gratuit. Fa misy prix payé ianao ao ambadik'ilay izy. Dia hozy Jesosy manohy an'ilay tantara hoe rehefa anao mpampiavana ianao dia hoenjehina amin'izay ianao no ninona? No ny fahamarinana. Izay le prix à payer. Rehefa manao mpampiavana ianao dia iza le toyany. Rehefa manao mpampiavana ianao dia ho aratsian'ny olona ianao. Dia ho enjehana ianao. Dia asiana teny ratsy rehetra ianao hitenena ny lainy nony aminy. Dia tonga amin'izay fahasambarana. Tonga ny fifaliana ary tonga ny firavoravoana satria lehibe ny valim-potia. Reo telo reo no tsy ambaratelo. Tsy afaka mihitsy isika andeha fotsiny dia hitady fahasambarana fotsiny amin'izao raha tsy misy an'ireo anankitelo reo. Reo mahazanak'Andriamanitra tsika. Mila mijoro isika. Mila milaza momba Jesosy isika. Mila mipaye prix isika. Inona le prix payena mety tsy tiany fianakaviana ianao. Mety tsy tiany rahalanao. Mety tsy tiany mpiara-monina aminao ianao. Mety azo anaram-bositra isan-karazany ianao. Mety hitenenana ratsy ianao amoronandangy ianao. Noho ny amin'i Jesosy fa tsy manao victime any amin'izay zavatra miseho any nefa ianao no nanondrana. Fa noho ny amin'ny Kristy mipaye prix. Mahazo faty-antoka. Raha vao misy zavatra kely dia tonga dia ianao ny atao farany mahazo an'ilay tombontsoa. Satria manina ely ilay mpivavaka iny ilay ambokambony ihany nomenana azy. Mahazo daholo ny olona fa ianao ny farany. Misy zavatra mila payena ary mipayena ary ny amin'ny fotoana ianao mipaye an'izay prix izay. Ianao hoe noho ny amin'ny Kristy dia izao zavatra izao no mitranga amiko. Dia eno ny fanahinao amin'izay. Ay fampaherezana fa fanamasina. Fanamasina nge natao an'ny olona faible. Fa tsy natao an'ny olona mahery. Fanamasina nge natao an'ny olona izay tsy mahavita. Zany natonga mpianatra ny vavaka tao amin'ny asan'ny apôstôly 4:4-7 hoe ankehitriny tompo enoi ny fandrahonany. Dia omeo anay mpanomponao ny tory ny filazantsaranao amin'ny fahasahiana rehetra. Ombany ny tananao manao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Na tsy ary faible amin'ny mpianatra. Dia rehefa faible izy dia nangataka izy ny fanamasina ameno azy. Dia rehefa vakianao izay asan'ny apôstôly 4:4 dia ny fifarany nisy rivotra indray nanerana an'ilay trano. Dia niovitrovotra indray ny trano izay nitoerany dia feno fanamasina indray izy rehetrarehetra. Satria maninona? Olona mpampiavana ireo. Olona izay ahita loza noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireo. Ary tonga ny fanamasina ny soutenir azy, ny azona azy, nampahery azy. Zany tsy ambaratelo ny fahasambarana raha lasy anabavy. Fa tsy hoe tonga fotsiny dia manomba. Tsara be zany, efa zava-dehibe zany, sao dia tsy tonga indray nareo.
hoe ty zany tsy ao anatin'le tsy ambaratelo tyko nao le tsy ambaratelo ihany ny atao efa tsara le izy fa rehefa tonga ihany koa ianao de miaina an'le izy amena fa tsy hoe tonga fotsiny a de miaino a de faly a de samby vita tsy mahavokatra zany zavatra zany tsy mitondra vokatra zany ny fiainona fotsiny tsy mitondra vokatra fa ny fiainana an'le izy de mitondra vokatra ianao tapa-kevitra mihitsy tsy maninona zay sakrifiena tsy maninona zay faty antoka tsy maninona zay tenitenenany olona tsy maninona na tsy namako intsony ary lay namako fahiny ndreky lasa ohatry ny hafahafa be tsy maintsy miaina an'izany ianao fa le zavatra zay nieritreretina ampalahelo anao rehefa avy eo de mahatsiaro any toriteny voanenoko voaingana hoe lay fampalahelovana zay nampalahelovana anay de nitondra fampaherizana ho anay lay fampalahelovana izay nampalahelovana anay de lasa nitondra fampaherizana ao amin'Andriamanitra zany ny fampalahelovana sy ny alahelo no mivadika fahasambarana zany hoe rehefa tsy malahelo ianao de tsisy ninina azo transformena ho fahasambarana ao anatin'le izy rehefa tsy ory ny olona de tsisy ninina azo hitanao ohatry ny hoe matière première le zavatra azonao ve le fandehan-javatra reo ny matière première na fahasambarana raha teanao gâteau ianao de tsy maintsy mila lafarinina fa tsy tonga de hoe me gâteau fotsiny amin'izao tsy possible zany fa tsy maintsy miainga amin'ny lafarinina de le lafarinina matière première iny ny vokatra fototra iny no akora fototra afahanao mamokatra an'le gâteau de taksa ihany koa le fahasambarana ny akora fototra izay mamokatra azy de reo voasoratra reo tsy maintsy mampiavana fa tsisy gâteau mivoaka tadidio fotsiny zay ohatra gâteau zay za te hihinana gâteau nefa za tsy mila lafarinina tsy possible zany ianao te hihina gâteau nefa ianao tsy mila tsy te hihinana atody na tsy te hividy atody zay nga mamora indrindra le hividy ianao te hihina gâteau nefa ianao tsy mety hividy lafarinina zany mba te hihinana gâteau ndanareo vidy lafarinina fa hanamboarako ino za kamo ako ny azo ny tena tiako raha misy olona mandeha mba mividy de za mihinana fotsiny na misy olona mba tonga de manatitra fotsiny fa tonga de asiana JP fotsiny de misy manatitra gâteau atao trano zany zao mba tena fahasambarako tsy fahasambarana zany ny fahasambarana mila mividy lafarinina aloha de zay vao mihinana gâteau rehefa avy eo de reo ny lafarinina ao rehetrarehetra mpampiavana ianao enjehana noho ny fahamarinana ianao dika zay mandeha amin'ny fahamarinana ianao de enjehana ianao noho ny amin'izay indrindray zanak'Andriamanitra tsy samy joro amin'izany matahotra sao de isy anapoizina ny vera miseho milay be loatra atao ampiasana sao de ny olona amin'izao nge ratsy fa za tena milaza rehefa mijoro zanak'Andriamanitra isika fa ny faratsian'ny olona io tsy maharesa fanamasina miasa ao anatinao miasa ao anatinao ny fanamasina fa rehefa tsy mijoro ianao tsy miasa izy tsy manao ninina izy na de mira aritsika tena milanao ny tontolo mpiainako ny ilanao ao izy de zao mila mijoro mpampiavana ianao mila enjehana no fahamarinana ianao mila aratsian'ny olona ianao no ny amin'ny anarako ahoana moa ny anaratsian'ny olona anao no ny amin'ny anarany nefa ny anarany ary tsy tonono ny vavanao akory comment c'est possible tsy possible zany fa matoa ianao anaratsiana no ny amin'ny Jesosy de namoaka Jesosy ny vavanao fa tsy possible mihitsy hoe tonga de tampotampoka teo fotsiny ahoana raha Jesosy taizary any teny Jesosy hatrizay nateto amin'ity fiasantiana tsy maintsy mijoro de an'ny fahasambarana an'ny fahafampo an'ny fifaliana an'ny firavoravona an'ny toe-panaraka an'Andriamanitra an'ny hery faly ianao mahery ianao nefa maninona ny fiainanao ohatrany tsy de miova akory ary mety miova ihany koa ary fa tsy an'le fifalianao tsy any amin'le fiovana hita maso sy azo tsapahitanana fa Andriamanitra miasa ao anaty raha tianao hiasa ao anatinao Andriamanitra iny tsy ambaratelo de ho avy izy miaraka amin'ny fahasambarana ampiorina an'izany ao am-ponao amen zay ny avatritsika androany nao hivavaka so atoetra ny tenanao amin'ireo teboka telo ireo de ndo mba ataontsika fiainana izany zavatra izany arak'izay taretan'ny tompo atsika to hitsangantsika ary
raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.